misy fivirana moa zay natao teto amin'ny foibe ny BNGRC niaraka tamin'ny tena ny gouvernement moa zany sy ireo tompon'andraikitra rehetra makasika an'izany cyclone zany. Ny sitin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao moa zany dia efa tsy lavitra ny Toamasina voalohany, faharoa ny foibe an'io cyclone io amintsika amin'ny teny zao. Izany hoe vinavinaina hiditra ao zany izy afaka adiny 5 ary cyclone tropical intense zany hoe le farak'izay mafy zany le cyclone sy ny rivotra zay entiny miaraka aminy zany dia eo anatrehan'izany tsy maintsy mila mahafantatra isika rehetra indrindra fa ny vahoaka moa zany vahoaka malagasy hoe inona ny zavatra misy, inona ny zavatra atao, inona ny zavatra atreha, ny zavatra atrehana amin'izao fotoana zao alohan'ny hidira cyclone, mandritra cyclone sy aorinan'ny zay rivodoza zay. Efa fantatra amintsika amin'ny teny zao moa zany fa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika miaraka amin'ny minisitra vitsivitsy dia any Toamasina miara-miatrika ary miara-miaina zany rivodoza zany miaraka amin'ireo vahoaka any Toamasina moa zany dia sady manaraka akaiky mameny toromarika rehetra makasika an'izany miaraka amin'ireo centre opérationnel any BNGRC any Toamasina moa zany dia toy izany koa ny eto Antananarivo izay miaraka amin'ny ireo tompon'andraikitra amin'ny BNGRC rehetrarehetra koa zany. Ny zavatra misy zany dia mafy dia mafy raha le cyclone fisehoan'ny miala any zany kanefa ny fepetra rehetra zay efa noraisina melohan'ny rivodoza zany na ireo mesure anticipatoire na ny fepetra zay raisina mandritra ny rivodoza sy aorinan'ny rivodoza zany dia efa mipetrapetraka daholo zany andray mitoraka ty. Efa nisy an'le rivodoza fity teo dia nisy ny fanatsarana zay noraisina sy lesona zay noraisina natsaraina kokoa ary efa ao anatin'izany tanteraka zany BNGRC amintsika amin'ny teny zao ny gouvernement fitondram-panjakana manontolo koa ao anatin'izany zany dia efa vonona tanteraka amin'ny hiatrehana an'izany rivodoza zany. Araka ny efa fanambarana zay nataony BNGRC zay izy no tokony tanteraka amin'izany dia efa misy ny filazana zany fa dia en alerte rouge le efa lokomena zany ny any faritra zay idiran'ny rivodoza sy ho andalovany zany. Iny faritra Toamasina Analanjoro fa tsy nanana ray manontolo iny zany dia efa ao anatin'izay tanteraka zany ao anatin'le loko mena amin'izao fotoana zao. Ny Analamanga ihany koa dia mialoatra mangoro tafiditra ao anatin'izany lokomena zany daholo amintsika amin'ny teny zao. Ny dikan'izany zany dia tsy misy intsony ny olona tokony hivezivezy ary entanina daholo ny rehetra tsy andeha hivoaka intsony. Ny any an-dranomasina moa zany efa hatramin'ny omaly tsy tokony handrika intsony fa ny olona zany ny olona rehetra zany rehefa tonga zay lokomena zay dia tsy tokony misy mivoaboaka intsony ny ankizy tsy mianatra ny mpiasa tsy no ohatra hoe tsinitsiny avintsika fa matona sina ny lokomena na misy ny loko mavo dia fandaminana zany ary fanentanana indrindrandrindra fa indrindrandrindra hoe fampatsahivana fa tompon'andraikitra isika rehetra rehefa tonga ny loza toy izao isika rehetra no miara-mientana fa tsy raharahany BNGRC rehetra io na mpanjakana rehetra fa isika rehetra no mifanentana miara-mientana amin'izany mba tafiditra ao anatin'ny fisorohana ny loza. Izahay voafiry volana ity dia efa niatrika ny cyclone anankifiry sady zany zay anankiroa hiditra anankiroa zany fa efa misy ny fandaminana zay ataon'ny BNGRC mametraka n'ireny famonjena voalohany na prépositionnement ny vivre amin'ny toerana maro samihafa. Efa misy any Toamasina, misy any amin'ny toerana maro izay efa nivinavinaina hoe mety andalovany cyclone. Misy amin'ny faritra loatra mangoro iny eto Analamanga, misy amin'ny faritra hafa ihany koa misy ihany koa fa izy moa zany tsy hoe marina zato isanjato ny vinavina andehanany ny rivodoza mety misy fivana kely dia amin'ity zany izy vinavinaina fa hivoaka amin'iny faritra menabe iny zany amin'iny Antsalova iny dia
ao anatin'ny fandamina makasika zay satria tamin'ny voalohany dia nieritrretiny hoe animelaka izy io ny andeha hivoaka dia manao ny fandaminana malalaka an'izay ihany koa ny azo antoka zany dia zao hoe efa misy andre vivre prépositionné reny amonjena ny olona ao anatin'ny fotoana fohy fa tsy hoe miandry ela be zay vao andeha indray andefa nyentana miala amin'ny toerana lavitra be efa misy toerana zany ametrahany hoe mba akaikikaiky mba ahafana mamonjy aingana andreo olona trapona zany Salama. Afaka miresaka amin'ny bureau vetivety tsika raha hanao an'izao zareo hoe ampidino dia inona ny zavatra ilainareo fampiresana hoe ampidino vidiny Contrepartie zany ny gaga président. Ia. Ohatran'ny hoe tapoka be izy dia lasa ohatran'ny hoe tsy hitako izay hoe avana. Any vahoaka moa teo famiana. Ia, tena hoe miezaka mandray Ohatra zany taona marina dia 250 zao 35 000 ariary zany ataontsika ny ohatra ataontsika hoe 25 ariary izy dia hametraka olona raiky zay icompieraka aminao eo dia mivoaka rehetra rehetra icôdy zay ay miambiny zay akoanao 25 000 ariary zay hametraka olona raiky za aminao eto dia iconte tsy hoe zay tsy matoky anao fa sara zay mangarahara le raha so dia lasa 10 000 nefa 1000 dia hametraka olona manao comptage rehetra rehetra médecin koa zay quando consta hoe 200 000 francs naroantsika 150 jiabijiaby hoe angalatsika ny 10 000 ariary de chaque etanao tsy manina fa neneko hoe zay tsy dia manana stop be zay misy eo mazesta zay misy la miompan'ny zareo dia alohanay izay différence ohatran'izay koa mifantsika ahenanao kely otsinona ny bon agora si annoncé an'izany miaraka aminazy efa ato dia avakeo mametraka olona dia mandraina zay anao mbola tena voavokapoina tsara anao sawa desale presidente ni anapiatika ni hanbe podlotika la chipositi sitatika netaneta sabtakwina fakusa apidimna reyan lamban vidini kolla jab L'école qui mérite Terual, Akidin qui mérite Frual. L'école n'est pas Talla, Akidin Terual. Famille Milan, Yatikania. Ok, sono le président, magazine hapa na leo ya fulani na wewe na sasa president na roro eto lu kwa presanga tu sasa asfareo okay